manolotra ny arahaba tompoko hisy rindrindraona matanjaka izay miakatra ao atsiminy lakan-dranony Mozambique ary vinavinaina ipaka aty amin'ny morontsiraka atsiminy Madagasikara ho amin'ny rampitsoalina mikisaka aingana mianavaratra izy io ary azo amin'ny morontsiraka atsinanana amin'ny sabotsy ho avy izao. Ao aorian'io rindrindraona io ihany koa dia misy mitioka timo matanjaka izay miteraka alin-drano vaventy ka ampikorotana ny fifamoivoizana an-dranomasina indrindra moa aty amin'ny morontsiraka atsimo mitatra aty amin'ny morontsiraka andrefana sy ny morontsiraka atsinanana moa izay alin-drano vaventy izay. Ny tioka timo ihany koa mazava ho azy fa mamafy rivotra mangatsiaka ary mamevahana ny volon'andro ririnina hatramin'ny farany herinandro. Rehefa misy tioka timo toy izao ihany koa dia azo heverina ny mety isina tiomena indrindra indrindra any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny fa arakaraka ny toerana be vovoka moa no mety isiny zay tranga izay. Izay ny amin'iny fa araka ny efa natsidiko teo dia misy mifampitandremana ho an'ny mpampiasa ny ranomasina indrindra moa ireo mampiasa lakana madinika dia entanina mba tsy hivoaka endrika aloha manomboka rampitso tolakandro ka hatramin'ny alahady ho avy izao aty amin'ny morontsiraka atsimo sy ny morontsiraka andrefana ary ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Arao atsakany sandavany ihany koa ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotoneny mba hisorohana ny loza mety iseo. Andao jerena amin'ny antsipireny ary vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina. Hisy tandrifin-drahona andalo indrindrandrindra amin'ny voamaraina be aty amin'ny morontsiraky Boeny sy Sofia ary mipaka hatrany Sambrano. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra varatra sy ny morontsiraka atsinanana raha saika ho maina ny andro amin'ny faritra sisa rehetra raha aorian'ny zavona voamaraina ho atsika eto amin'ny afovoantany. Mety ifangaro amin'ny rahona ihany moa izay zavon'izay indraindray. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia ho maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny aty amin'ny morontsiraka ny faritra Sava antsiranana voalohany sy faharoa ary ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Andrahona kosa izay mety arahana tandrifin-drahona indrindra indrindra ny alina ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa mety manila na mitsitokotoko ihany moa izay orana izay indraindray. Raha ny vinany maripana rahampitso zao dia manodidina amin'ny 2 degré ny maripana ambony indrindra ty amin'ny faritra avaratra andrefana eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny afovoantany. Andao jerena indray raha ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao. Miamaina aloha ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara mitatra hatraty amin'ny afovoantany. Ho an'ny Analamanga sy Betsiboka kosa dia andrahona mety arahana tandrifin-drahona indraindray. Ny oram-baratra dia somary mikisaka aty amin'ny faritra varatra sy ny faritra afovoany atsinanan'ny Madagasikara. Raha ny vinany maripana ho amin'ny sabotsy izay dia manodidina eo amin'ny 2 degré ny any amin'ny faritry Sofia manodidina Nosy-be, Boeny ary Betsiboka 4 ka hatramin'ny 5 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia saika ny amin'iny faritry Sofia sy Sambrano iny aloha ny oram-baratra azorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritry Sava, Nalanjorofo ary atsinanana. Mety isy tandrifin-drahona andalo ihany koa ny aty amin'ny manodidina ny faritra Boeny, Melaky, Bongolava, Miandrovazo ary ny ilany andrefan'ny Tasy sy Vakinakaratra. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Ny vinany maripana dia angatsika aloha ny andro mazava ho azy manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Aty Fianaratsoa moa dia eo amin'ny 10 degré eo. Ny maripana ambony indrindra kosa dia 20 ka hatramin'ny 20 degré ho atsika eto amin'ny afovoantany. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia mangatsika ny andro amin'ny alahady izay. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara. Dia zay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.